nazo fifanana momba ny fanentanana mikasika ny dinidinika eny anivon'ny fiarahamonina ireo délégué ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana sy ireo délégué ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ireo mpitarika ny filasana ny sitrapo ato anatin'ny faritra Vatovafitonany. Tanjona mantsy ny anamora ny fanadihadiana isan-karazany ka ahazoana vokatra mivaingana. Zava-dehibe raha teo ny fisian'ny fiofanana tahaka izao anovozana fahaiza-manao. Zava-dehibe tokoa ny asa izay ataon'ireo mpilasaka ny sitrapo satria izy ireo zany dia paritaka ny anivon'ny commune izay anatanterahana an'io enquête mixte izay atao eto amintsika io indrindra agnaty amin'ny faritra Vatovafitonany. Ny mpilasaka ny sitrapo mampiavaka azy dia afaka mandroso ny tokantrano izy afaka ihany koa izy manentana olona mandritrana fivoriana anankiray hita sapa fa kaikaiky ny vahoaka kokoa zany io akoatra ny fampiasana ny fitaovana serasera moa zany dia ny haino manjery entina ny tanana ny olona mba handray ireo mpanao fanadihadiana izay tanterahana mandritry ny esika mixa izay atao eto Madagasikara ity. Andrasana orian'izao kosa ny ahafahan'ireto tompon'andraikitra ireto hanofana sy anentana ireo mpilatsaka ny sitrapo any amin'ireo distrika enina ny aviany avy mba anatratrarana ny tanjona. Izay anivon'ny haino manjery moa zany dia manana didy lehibe mahakasika ny fanentanana mialoha ny eny anivon'ny fiarahamonina mba handraisany eny anivon'ny fiarahamonina izay ireo mpanao dinidinika momba ny toe-piainany ankohonana izay. Mpilasaka sitrapo zany ozerena raha tonga any amin'ny toerana amin'ny distrika Nevena ihany omena fiofagnana zany izy ireo dinidinika amin'ny fiainana isaka tokantrano izay koa magnaramaso an'le dinidinika ataony. Momba ny fandraisana ireo olona mitety isa-tokantrano mba tsy hisy ahiahy ny mponina fa hanao dinidinika ireo mpilasaka sitrapo ireo amin'ny fiarahamonina dia izay vokatra dinidinika izay no ampirindra ny asan'olona hitety ny tokantrano azahoana vokatra tsara. Nitarika ny fiofanana tanty an-toerana moa ny avy amin'ny foibe ny fandrindrahana ny filasana ny sitrapo eto Madagasikara raha ny foibe paritry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana sy ny foibe paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa no mandrindra ny fanatanterahana ny asa ho atao.